sikorana fatonga fazavana alivaly sikorana nieto antanana alivaly sikorana fatonga fazavana Angkado masyarakat Kapanao sa wabaro Namanatong tegasong Kanamelang kusikumo Angkado masyarakat Kapanao sa wabaro Masyadong pusake Nieto ang tanana Upano pusake Upano ang tanan di sanana Masyadong pusake Nieto ang tanana Upano pusake Upano ang tanan di sanana Sanura kuma. Ho! Yara ka! Ho! Hey! Ho! Alivaly sikorana nieto antanana alivaly sikorana fatonga fazavana alivaly sikorana nieto antanana alivaly sikorana fatonga fazavana Babilônia, eu nunca desfaço culpa, porque já viu nem sai maluco. Sou a dela Magdô, Araba Babilônia, eu nunca desfaço culpa, porque já viu nem sai maluco. Shasha, shasha, shasha. Jesus.
Ampairezana manao hoe ohatrany malemy le ira le 194 zay nareo masina masina atao viran'olona paresy fa tsy mety raha malemy ampairezana manao karabony tananao rehefa hainao zay ira zay tananao anankiroa atao very ambony ery aby ao akarambony tananao roa so Masina, masina.
Sitrak'Andriamanitra ny fotoanandroany miamonjy anao amin'izay rehetra ininao isandroany. Alleluia. Ifamonjena izay fitaranaty. Ifamonjena izay vitanao tety. Tondra fahasoavana betapeo ahy. Ary nanova ny tontolo fiainako. Ary manovany tontolo fiainako. Natonga olom-baovao toy izao. Jesosy Kristy ny fitiavana reriany. Tena tiako raha mbola efa-tany. Tena tiako raha mbola efa-tany. Satria fity maharitsy mandrakizay. Satria fity maharitsy mandrakizay. Fity tsy mamora miova-loko. Fity tsy mamora miova-loko. Sojato ny tany manao hoe saiko Fity matuty spetana. Mena wa. Alleluia. Saiko na nisa. Fity matuty spetana. Mena wa. Saiko na nisa. Manatska Jesosy eto androany resaka. Mifantohy tsara anao tsy tenin'Andriamanitra zao. Masitrak'Andriamanitra. Mbola tahaka izao. Tsarovy ny famonjen'Andriamanitra anao. Dia mbola vonjenana amin'izao pasika izao. Eny tsarovako mandrakizay izany. Hoe tsarovako mandrakizay izany. Fahatsiarovana tena mamy. Fahatsiarovana tena mamy. Ataoko andoha ary raketiko ampo. Ataoko andoha ary raketiko ato ampo. Tehiriziko mandra-piavinao. Tehiriziko mandra-piavinao. Lasa amin'ny Jesosy hoe tsy haiko na natiry izany. Tsarovako mandrakizay izany. Fahatsiarovana tena mamy. Fahatsiarovana tena mamy. Ataoko andoha ary raketiko ampo. Ataoko andoha Ary raketiko ampo. raketiko ato ampo. Tehiriziko mandra-piavinao. Tehiriziko mandra-piavinao. Manaritsika manao hoe lasa hoe fity matitsy spetana. Mena wa. Saiko na natiry izany. Rayo. Saiko na natiry izany. Fity matitsy spetana. Mena wa. Saiko na natiry izany. Rayo. Fity matitsy spetana. Mena wa. Saiko na natiry izany. Rayo. Irahana Jesosy. Alleluia. Mena tsika no mosika dia iriana. Daontsika tsika hivavaka. Hivavaka tsika hangataka amin'Andriamanitra na amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tena ho tiako tongana amin'ny tena tsiro ny tenin'Andriamanitra. Tena fahasoavan'Andriamanitra ao anaty izany teny izany. Ho tongana amina ny ositra. Mavesatra sy ny tenin'Andriamanitra. Mavesatra ao anaty izany. Masandrato ny vavaka ao. Masandrato ny vavaka. Alleluia. Soavan'Andriamanitra iray masinao indrindra. Ianao ny Andriamanitra sy ny Abrahama, Isaka ary Jakoba. Soavan'Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany.
sotran'Andriamanitra tsika mbola afaka miaraka eto amin'izao alina izao mba ahafahan'ny saina mahazo toerana tsara dia asiako fanazavana kely le androany ny fandraisana fanasan'ny tompo androany hariva zao alina zao dia fa kotin'ny rapitso maraina zany hoe zay tsy tonga eto zany ka tsy nandray ngamba tsisy toerana fandraisana fanasan'ny tompo androany afa-tsy eto zay tonga eto ka ny mandray androany dia tsy mandray intsony ny rapitso maraina na ny rapitso hariva aza fa kotin'ny alakamisy ny androany ny zoma ndray zany vao mandray ny mpino zay efa nandray androany raha ohatra nisy tsy tonga teto ny antony manokana dia mbola mety misy ambina fandraisana eo azon'izy ireo raisina tsy etratra tsaritra fotsiny iny fa tovitovy amin'izay koa zany ny any amin'ny faritra sasany androany eny ary tehaka ho an' Jesosy tsika ho anazy ay nataonareo zay fa ho an' Jesosy ny nangatahako ataovy moa ohatra ho an' Jesosy mihitsy ho an'ny mpanjaka sy tompony tompo ho an'le mpanao fahagagana sy le mpanasitrana dia Jesosy no anarany le voalaza amin'ny mpaminana Immanuel ny anarany amintsika Andriamanitra eto izy zany androany tehaka ho an' Jesosy tsika fotoa dehibe ny firavokavona indray mandesa taona no miverina fotoana tokana zay tokony sehoantsika amin'Andriamanitra amin'ny finoana amin'ny fanaloratena amin'ny fanantenana ihany koa tondrana fahavonona ny otrehan'ny tompo mba ahafahan'ny tompo miasa aminao amin'ny fotoana anoloranao tena iny ary ahafahan'ny tompo ihany koa mitsinjo anao amin'ny fotoana rehetra zay andehananao hoe endretrarehetra eny dika zany dia tsy azo dia atao ambaniny atao lasafay le fotoana firaviravona fa mahasarika an'Andriamanitra ny fotoana apetrany dia tsara tsika zany miditra ny atrehan'ny tompo amin'ny finoana izay fanetretena ny tokoteny androany zany dia mikasika an'izay finoana izay mihitsy hoe manaona ny asan'ny finoana eo am-piandrasana ny farana zao tontolo zao na hoe eo am-piandrasana ny fiverenan'i Jesosy samy mandanjalanja ny finoana daholo ny olona rehetra ary samy milaza hoe manam-pinoana indrindra fa rehefa himasomaso miresaka ary tsisy manaiky ho gizitra mihitsy amin'izany hoe tsy manam-pinoana zany fa samy manana ny olona betsaka ary ny mampifangaro ny finoana amin'ny anaram-piangonana ohatra hoe inona ny finoanareo na hoe manahoana ny finoanareo dia matetika ny valiny dia ny hoe anaram-piangonana ohatra zao ny sasany amintsika hoe finona ny finoanareo dia valiany sasany hoe ziona FJDS7 sasany milaza hoe katolika ny any ivelany any sasany milaza hoe zao takatakatra amin'ireny zany ny mety toetoem-panan'ny olona na le finoana aza mety tsy fantany akory noho izany ary dia nisy avetisma tanatin'ny baiboly izay apiretin'ny apôstôleto misy fampitandremana hoy ny tenin'ny tompo amin'ny andro aoriana dia emotra amin'ny finoana ny olona ary anaiky fanahy mamitaka ny tsy fahafantarana ny tena finoana zany sy ny hoe ny asan'ny finoana ao anatin'ny tontolon'ny fivavahana ho anao manokana ohatra no anatin'ny fiangonana misy anao ny tsy fahafantaranao an'izay mety ahavoafandrika anao ka hanekenao fanahy mamitaka hanekenao fampianaran-diso eny mety hanekenao fampianarana fahamarinana koa fa saingy tsy latsapaka ao anatinao dika zany ny finoana zany dia tsara ny hamantaranao azy voalohany zay sy ny hanananao azy indrindra fa amin'izao vanim-potoana zao amen ve indrindra fa amin'izao vanim-potoana diratsika zao pasika zay fanovozan-kery rehefa vita zany ny fankalazana amin'ny pasika dia ho tokony manam-pinoana ny tsirairay avy dia ho tokony ho tsapany mihitsy hoe miasa ao anatiny le finoana amen mpino anankiray zay tsy mahatsapa ny fiasan'io finoana io dia atahorana ny fiainany rapitso satria rehefa tsy miasa le finoana
dia mety hanamary tena amin'ny asa ataony izy. Le ataoko ohatra hoe bataiko ty dia apetraka eto, dia zao tsara io, dia amariniko amin'iny ny tenako hoe ka za kosa rehefa namindra nyity vazy ty eto eo amin'ilay toerana tena tsara, dia Andriamanitra ve tsy hamonjy ahy? Tandremo fa ny olona dia tsaraina amin'ny finoana sady tsaraina amin'ny asa ataony, tsy tsaraina amin'ny finoana fotsiny izy. Ohatra hoe mamoaka devoly izy ve dia hoe tsy tsaraina tsony izy, tsaraina amin'ny finoana izy fa tsaraina amin'ny asa ataony. Ireo asa anankiroa reo, ray finoana, ray asan'ny olona, mety ihany koa reo ampiorona tsara ny lepina. Amen. Mety ampirehatra tsara ny jirony rehefa miaina tsara ao anatiny ao, filazany tsara mitondra finoana. Mety ampandroso azy haingana dia haingana mihitsy, ary tena hitany sady henony tsapainy tanana le asa ny finoana ao aminy. Tsara io asa ny finoana io raha miseho amintsika rehetrarehetra, ary sitraka Andriamanitra io raha miseho. Ka raha ohatra mamantany anareo mba tianareo fa hiseho aminareo izy, ahona tsara fa tsy haingo izy, tena lazao akaikinao mihitsy hoe tena tiako mihitsy hiseho le asa ny finoana. Amen ve? Ilain'Andriamanitra ato amin'ny ziona FJDS aseto zany hoe olo finoana daholo, na lehilahy na vehivavy na lehibe na tanora na zaza, ampafangan'Andriamanitra io fô sy mitombo amin'ny teny fikasana hoe noho ny amin'ny olona masina dia afanganana ny toe-javatra rehetra. Ka androantsika mino ny Jesosy dia i zavatra hitsanga rapitso afanganana, na valim-bavaka io, na toe-palahy io, na famantarana io. Amen. Taky finoana aminao Jesosy androany. Amen. Ny problème n'ilay zaza le virgine 10 adalany dia tsy niasa le finoana, tsy niasa ny finoana. Fantany tsara mihitsy fa ny antony ivoriana izy folo mirahavavy dia hiandry an'izay mpapakatra. Fantany tsara, atsipirihany mihitsy hoe eo amin'ny mamanton'alina eo ny tokony tonga ny mpapakatra. Fantany tsara fa ao anatin'ny efitrano tsisy afa-tsy izy folo mirahavavy. Fantany fa mikenikenina daholo ny any an-dakozia sy ny karazany any, fa tsy nanana finoana izy dia tsy nivoaka, tsy niseho ny zavatra tao anatiny, fa nikoboniny tamin'ny eritreriny hoe efa miandry kosa ave dia tsy ho hitan'ny mpapakatra. Nefa rany restori izy, ny tsy fihisian'ny finoana, ny tsy mahampy ny finoana dia mety mahatonga torimaso ara-panahy. Fa ny firetan'ny finoana mitondra fandrosoana, mitondra fahafainganana ny firaisana amin'Andriamanitra, mitondra valim-bavaka sy fahagagana. Halleluja. Ahoana hoe izany fotsiny ve le izy? Misy raha eto androany, tena hisy asan'Andriamanitra eto androany ho anao zay meno, zay manao tena andro tokony anehoan'i Jehovah ny heriny zao ato amin'ny FM4. Fa izy tsy mampiseho ny heriny any nanonanonanonany dia miantso ary izy dia tsy fantako nareo adrayadray ozy izy. Fa ho an'ny olona izay fantany dia hiasa eto ny fanahy masin'Andriamanitra, ho an'ny olona izay tonga manolo tena dia hiasa eto ny fanahy masin'Andriamanitra. Amen ve? Inona ny tokony ho valiana ao amin'izany toriteny zany hoe hiasa eto ny fanahy masina e? Ho valiana ohatrany hoe angamba hoe sa hoe halleluja, hosana, hosana, halleluja, ho sitrana amin'ny marary, ho tahirin'Andriamanitra amin'ny fanahinao. Tsisy miala eto, fa lazao kely le niseo le hoe tsisy miala eto. Mahafinaritra zany fianaratsoa zany kiaky be. Apocalypse 14:12 vakeo ny ten'Andriamanitra. Apocalypse na hoe apocalypse ao sy apôstôly 14:12. Ten'Andriamanitra efa hainao vakinao isan'andro heninao amin'ny fiteny rehetrarehetra eny ilay tenin'ny tompo izay mamarana ny afatry ny anjely telo izay filazany tsara mandrakizay. Ka rehefa tapitra sy mazava le afatry ny anjely telo dia nitsindriny tsara ny olona zay mandray an'ilay afatry ny anjely. Ny afatry ny anjely voalohany dia ny favalo, ny andiny ny faenina. Afatry ny anjely faharoa dia ny fahavalo. Ny afatry ny anjely fahatelo, ny anjely fahatelo dia ny fahasivy. Dia
eo amin'ny 120 ny olona andefasana azy manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ny Jesosy. Miaraka tsika rehetra manao hoe Apokalipsy 4:19 fa manao hoe dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy finoana ny Jesosy. Amen. Tsindriny ny tompo tsara sady avahany amin'ny olona rehetra ny olona masina. Amen ve? Avahany. O Jesosy raha lapidera zaho izy manavaka ny ahy fantatro ny feony. Amen ve? Ny olona avahany Jesosy dia olona fantany ny ondry sy ny osy. Amen ve? Ary zaho malala ny feony ary izy malala ny feoko o Jesosy. Amen ve? Rehefa avahan'Andriamanitra anao dia fantatr'Andriamanitra ny feonao, fantatr'Andriamanitra ny fandehanao, fantatr'Andriamanitra ny fanirianao. Hatramin'ny finoana ho aza fantany na finoana madinika io na finoana kely na finoana masina na finoana mahery. Fa tian'Andriamanitra tsy izy ihany ny afantatra anao fa ianao koa afantatra azy hoe zao fiainana mandrasa dia ny mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Avahany indro ny faharetan'ny olona masina. Misy mamiteny hoe Andriamanitra manavakavaka valiny. Eny. Andriamanitra dia manavakavaka valiny. Eny. Eny. Ary zay avahany dia ho ampininy vonjeny. Alleluia. Devoly koa manavaka. Tsika tena avahany devoly. Zanak'Asisy ireo izy avela ho any rehefa mpamoaka devoly daholo izy rehetrarehetra ireo. Amen ve? Fantatry ny devoly eny alavitra eny ianao. Miala pa izy. Tsy te efanena aminao izy. Alleluia. Teraina Jesosy. Indro ary faharetan'ny olona masina eto Fianaratsoa dia mitandrina ny didin'Andriamanitra Paska. Amen. Sy ny filazana ny Jesosy fahagagana sy fanasitranany sy fahaminaniny fanomezam-pahasoavana. Amen ve? Miavaka amin'izany ve nareo? Aizy nareo le ry amin'le tena izy sa le salasalana? Tena izy lazao kely le akaikinao. No problema tsisy fisalasalana mihitsy. Efa navana ako lazao kely le akaikinao. Efa voavaka teo amin'ny batisa nateraka indray dia nomena fahefanao tonga zanak'Andriamanitra. Zay natao hoe avahan'Andriamanitra ianao. Olona miavaka ozy le iry zay. Ahoana nampiavaka anao ka ianao nateraka ny rano sy ny fanahy atova fanjakan'Andriamanitra. Ka raha fanjakan'Andriamanitra men'Andriamanitra anao tsy omena miaraka amin'izany fa zavatra rehetra. Orakoraka ho an'i Jesosy tsika. Tena marina izany fa manavakavaka Andriamanitra. Fa zay rehetra manatona azy kosa tsisy lavina. Alleluia ve? Niakatra tao Jeriko Jesosy a. Dia niakatra nandeha ozy ny olona iny le mahery iny. Dia hanafaka izy fa tsisy ohatran'ny Jeriko tsy manam-pinoana reto ka. Ty zany ohatran'ny vava fotsiny. Lehilahy anankiray ny voavaka tao. Vao nanaiky azy lehilahy anankiray dia ozy izy ankehitriny dia tonga tao amin'ity trano ity ny famonjena. Amen ve? Raha vao mandray an'i Jesosy ianao androany firavoravony tonga aminao fanasitranana, tonga aminao famonjena, tonga aminao fanasitranana, tonga aminao fitahina, tonga aminao fahagagana. Alleluia. 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 Zany le Jesosy resaka eto indray manavaka izy. Fiangonantsika koa manavaka. Ny tsika voalaza mihitsy hoe mitandrina ny didy dia hoana toy iny manana finoanan'i Jesosy. Eto Fianaratsoa zany dia tsika ireo zany le vao afaka. Tsika ireo ke zany le vao afaka. Eto zany misy olona milaza hoe manana ani Jesosy
fa tsy manana ny didy eto fianaratsoa misy zay misy milaza fa manana ny Jesosy fa rava ny didy fa ato amintsika manana ny Jesosy sady miasa ny anaran'i Jesosy no mitandrina ny didy mitandrina ny sabata mitandrina ny paska sy firavoravoana Pentecoste voalohambolana avan'Andriamanitra mihitsy ny azy anao mihitsy horesany avany mihitsy efa lasa amin'ny paska zay ny an'Andriamanitra le ho avy manaraka eo gorobaka le amin'ny paska manaraka zao tsy le amin'ny herintaona nge zany fa le afaka andro vitsivitsy ry zalahy tsisy ny zany angaty misy tsisy idiran'Andriamanitra io la zao le akaikinao tsy aferan'Andriamanitra io ny aferan'Andriamanitra ato misy aferan'Andriamanitra ato misy zavatra ho didin'Andriamanitra ato indro ny faharetany olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana Jesosy ary didin'Andriamanitra io zay dia tsisy latsaka io na dia tendrotsoratra ray mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany tsisy zay ny fetsan'ilay lalàna lay didy ho an'ny olona masina mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany pastera Jonathan dia tsy azo anasorana sady tsy azo ampitomboana dika zany manakery mandra-pahatonga ny fataperany zao tontolo izao amen ve na efa antsitra be daholo ary tsika rehetrarehetra ao dia mbola olona masina mitandrina ny didin'Andriamanitra ihany amen Jesosy no nametraka an'io andenga ho jerentsika ny fahefany Jesosy fakitsika ny ten'Andriamanitra Jesosy dia nomena fahefana fakitsika ny Matthieu 7:20 Matthieu 7:20 jereo tsara ny fahefany Jesosy amin'ny maha Jesosy zanak'Andriamanitra azy sy amin'ny maha mpamonjy azy tsy afaka manome an'io didy sy finoana io izy raha tsy manana fahefana feno ozy ny teny tompo 10:20 ary Jesosy nanantona ny mpianatra dia niteny taminy kanana hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro zao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao napetraky Jesosy tsara mihitsy ny maizy azy ny ahororony tao anatin'ny sainy sy ny fony apôstôly fa efa nahazo fahefana izy avy any amin'ny ray Andriamanitra ary rehefa nahazo fahefana izy dia nametraka tsara n'le izy hoe mandehana amin'izay ianareo alleloia ohatrany zao zany izy ohatra hoe dia Jesosy zany dia eto mpianatra dia milaza Jesosy fa efa nomena ny fahefana rehetra taloha nylazana an'io dia efa nitenenina izy hoe za manana fahefana mokademiny ny mainka sy nomena rano gaga ny olona fahefana manahoana loatra ny amin'ity olona ity fahefana avy any amin'Andriamanitra ray fa rehefa tapitra ny asany Deus izy nareo indray zany nomena fahefana zao nahazo izy Deus izy mandehana amin'izay ary nareo mandehana amin'izay nareo izy amen ve fa le lazainy eto dia hoe indro aho ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao ilay fahefany Jesosy zany rahalahy dia nanomboka teo amin'ilay tendrombohitra oliva teo nanomboka teo mandra-pahatonga ny farany zao tontolo zao le nomenatsika amen ve le hoe ataovy mpianatra tsika koa nga zany aba kaky be manana fahefana satria mandehana
atovy mpianatra ny firenena rehetra manana fahefanana eny efa mifoay amen ve mampianatra misy fahefana zany teny zany amen ame ohatra anareo amin'izany fahefana zany de raina Jesosy tiaka ho an Jesosy sika aloha tonga ty aminay zany fa za fitsoina vavolombelo zany miracle ty mon frère lazao kely akaikinao da tsisy karan'izay indray mahereky Jesosy zalahy naiza misy FF de misy fahefana avy amin'ny Jesosy naiza misy FF de misy fahefana avy amin'ny Jesosy na mampianatra izy na mivavaka na mametra tanana na mandeha zany fantasy tsara sy ino tsara zany zao le vaovao nanafika honiny malaso tonga tao amin'ny tsanony anankiray de le olona anankiray io zany miaino toritenonaka ao an-trano ao an-trano efa CD zany angambany na tsaiko na puce na tsaiko se efa mifandehany io de ohatran'ity zany le trano de avy le malaso avy amin'ny mitondra an'le karabiny anailany io de nivakiny ny tafiny angamba manodidina tonga teo am'izay alailany eno zareo misy toriteny io anatin'le tranon'le olona ho vakiny ianao zay tonga eo io de mibeba miara makedôna miala ny devoly zany le toriteny eno zareo mandeha anao izy ny tompoka le zao kely le kaikinao mandeha io zany na YouTube io na Facebook io na CD io na MP3 io na ianao mihitsy ary io rehefa mandeha anao de any aminao fahefana amen'i Jesosy rehefa mandeha anao de any aminao fahefana amen'i Jesosy eno ny toyny eno tsara ny toyny ke mampitehaka be ty tonga tao zany zareo de niaino le anankiray asa ny fitenin zareo ny tsaiko na fiteniny ohatra zao ngaminy ary mivavaka be le rangaho ary izy ary nitoriany le rangaho io teny satria zany le feo zany de misy mitoriteny de averiny fa le olona mipetraka ao zany no mitoriteny angambano de nipetraka ao le lehibe ndraso aloha ieny kely zany zareo zany tsika de avy le adjoint ama de avy koa le deuxième adjoint karakory tsara de nipetraka de lelanao an'izao reny lasa le izy petraka daholo zany le malaso be dehibe da miresaka ny Jesosy miresaka ny Jesosy ony raha vao miresaka ny Jesosy de miresaka fahefana miresaka hery miresaka fahagagana miresaka fitsakanana maty miresaka fanasitranana miresaka sabata miresaka voaloham-bolana raha vao Jesosy ony rasanao miresaka famonjana androany tsisy resaka fa sy Jesosy ato amin'ity efitrano ity otahiny Jesosy ianareo alleluia amen de nitagorina daholo ony le dalo tena nierisala am'izao le dalo reny le basy marivava reny tsy mampipetraka dalo reny fa le fitoriana ty aloha le la pastera de napiteko to tsy haina misy mamatotra zareo na marisinina angama ny sary hitanay any amin'ny gazety de hoe misy moara zany eto amin'ny kolian'le dalo malaso misy moara de angama izy tamin'ny haino an'le izy de mety nitazominy le moara ohatran'le ohatran'ny hoe n'olona ndray manao zao de nakay
nahazo maimaim-poana ireo koa manomeza maimaim-poana. Amen. Oralahy malipara any aminao ve za fahefana zany? Malipara zao manana za fahefana zany. Lazao kely leo akaikinao manana venao e. Raha tsy manana dia milaza hoe tsy manana. Ohatrany hoe manana basy venao dia rehefa tsy manana dia tsy manana. Rehefa manana dia manana. Ny mpianatra Jesosy hoe indro ny faharetan'ny olona masina. Dia hoanao izy teo tandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana Jesosy dia nomeny tompo fahefana. Aza miala eto Jerosalema ianareo izy pastera mandra-panahy fiera ianareo. Za angataka amray ary izy anomenareo mpananatra hafa dia ny fanahy masina izay tsy azo ny zao tontolo zao raisina satria tsy hitany nafantana fa ianareo mahafantatra azy. Amen ve? Ianareo mahafantatra azy ozy. Ianareo ateo fianaratsoka zany lazaiko zany. Mahafantatra an'io fanahy masina io ianao fa ilay anankiray ary tsy mahafantatra. Amen. Mazava ny tenin'i Jesosy hoe ianareo no mahafantatra azy. Halleloja. Raha misy manontany zany ianao raha malibara ny ananany ianao zany dia mahafantatra zany dia ianao kalma fotsiny. Malibara ma tsy kalma be yaka dia fantatrao zany zany foana nafantaranao azy menaka taiza nahazo Jesosy iny dia hoana ny fiasany arao dia ho hitanao izy zany ny atao hoe affaire foi foy be. Halleloja. Be dia be jambany amin'izany vitsy ny mahiratra ny amin'izany dia ianao. Amen. Lazao kely leo akaikinao nge rahalahy. Za moa rahalahy dia namena fahefana ohatran'izany za ty hoe lazao kely leo akaikinao. Za nomen'Andriamanitra fahefanany amin'izany. Amen ve? Tena ianao mihitsy. Ka raha tsy ianao ary dia iza indray. Lazao kely hoe raha tsy za zany dia iza. Misy galipera rehefa tsy ianao zany dia iza. Tsisy. Vitsy ny olona manana fahefana avy amin'ny Jesosy. Vitsy. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra ilay fahefana fa rehefa tonga tao amin'ilay olona ilay fahefana dia niteny amin'ny fitenin'ny anjely ry zareo. Normal. Mazava sa tsy mazava? Raha mahazo fahefana zany zao hoe misy olona mahazo fahefana. Sasy lasa avana be tamin'ny tanàna izy. Tonga izy dia izy vous savez je suis c'est normal vous savez dia makatoka izy fa ianao rehefa tonga ilay fahefana mitenin'ny fitenin'ny anjely mifanahinao satria ianao olona masina satria ianao inona satria ianao mitandrina n'inona hoe didin'Andriamanitra sy nifino. Halleluja. Latsaka ny fanahy masina tamin'ny apôstôly dia latsaka taty amin'ny Genève JTR 67 dia latsaka aminao dia latsaka anao menanao. Amen. Gaga ny olona osy olona masina apôstôly hoe sototoka ve reto olona tena olona fahasivy zao satria ohatra ny fahefana ilay fahefana sa tena mam'ilay fanahy masina ry zareo amin'izao fotoana zao ato amin'ny Genève JTR. Sabatista voalohany tena ny teny tsy fantatra. Sabatista voalohany vita batisa ny fanahy masina voalohany. Amen. Sabatista nahita ny pasika voalohany firavoravoana voaloham-bolana voalohany. Amen ve? Sabatista voalohany namoaka démonie. Amen ve? Tafiditra amin'ny adresy tsara sitraka Andriamanitra ianao androany dia omenanao koa fahefana. Amen. Teny Jesosy zany dia mametraka tsara mihitsy ny fahefana menany olona raisin'ny olona amin'ny finoana. Ino tsara ngety tenin'ny tompo fahefana zany tenin'ny tompo rahalahy hoe sarotra ny miditra pasika sarotra ny ianao izy teo sarotra ny pasika dia ilay anankiray hoe manjombona ny pasika tany efa 2 volana lasa na 3 volana 2 volana sy tapany tany ho any nilasa ny fanahy masina fa anjombona ny pasika lasa ndray andro herinandro lay volana dia mandeha nanontanian'ny vadiko hoe le olona ono asery io izy inona kay ny dikan'le hoe sarotra ny
Mitsapasika mety misy problème ho azy zany tsy maintsy réglena. Hay tamin'izany zao mbola tsy fantatra hoe hiakatra ve ny avy ny province sa ho décentralisena sa hono. Dia ozy izy mantsy ale atao hoe manjombona. Ohatran'ny mamangy fahoriana dia amin'izao ora manjombona amin'ny fianakaviana izao dia tonga izay amehany telo. Dia ozy izy hoe dia ozy amantsy azy fa izaka le manjombona izy le ho faty dia ianao angamba ozy dia zay ty manginy ty mety misy fahefana tsinona le teny azonao ankona nyray tanàna iraha Madagasikara na hainao le vaovao taty aminareo sitina ohatran'izany taolo ozy ny amama kendranyzany inona zany Andriamanitra nefa mahafantatra dia nomeny ny fahefana ny anjely hoe alay veo. Amen ve? Tao anatin'ny fotoana tsy ampozina tonga dia mody laona mody pastera mody dia tsika ny sahirana. Lazao kely leo kaikinao pastera ny lasa dia tsika ny sahirana. Zany ny fahefan'Andriamanitra zany. Tsy zakan'ny olo zany fahefana zany. Kanefa mampafantatra tsika hoe velontsika ny tompo, maty tsika, avantage iny zany zany. Avantage iny zany. Lazao kely leo kaikinao avantage zany. Andriamanitra zao mitratrehitra aminao, milaza meloa izy fa tsy niteny adresy, tsy niteny anarana. Dia milaza meloa izy, ny omana daholo ny maramila rehetra sao dia mbaza zany. Ray mpimaso tra vita. Amen ve? Jereo tsara hoe ten'Andriamanitra. Ozy izy ny Baiboly. Na ny fahefananareo aho ozy izy Jesosy fa tsy ny mpianatra. Mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Amen ve? Manao batisa azy amin'ny anaran'ilay zanaka fianatra. Zao famantarana manaraka zay mino ametro tanana marary sitra roainy devoly tsao omena rano na inona zava-mahafaty areo tsy ampaninareo mandehana. Dia misy tena anankiray kaky be hoe ary za ombanareo. Mandro tonga fataperana zao tontolo zao za ombanareo. Dia lasa mpianatra nandeha teny an-dalana vao fantatry zareo fa tena momba azy mihitsy ny tompo. Amen ve? Ny FM4 zany manana an'io fanomban'ny tompo satria tandrina ny didy. Ampianaro azy didy rehetra na ampianarana an'ilay olona atao batisa izy. Za ombanareo. Dia lasa ireo dia ozy izy ny Baiboly dia nanamarina ny teny tamin'ny famantarana Jesosy. Amen. Ianao le mandeha iny zany malibara. Aiza le rahalavy any ito manakara. Ianao le mandeha iny dia fantaro fa misy fahefana miaraka aminao. Misy ina hoe misy fahefana. Ny anaran'i Jesosy, fanahy masin'i Jesosy. Na izanaiza atao andehananao ka miomana tsara ianao. Ka iny Jesosy ny asa fanompona ataonao iny. Ozy ny tompo na inana zava-mahafaty ary ianao tsy hampaninanao mihitsy iny. Amen. Mino fianao. Mino fianao ranabavy. Lazao kely leo kaikinao mino fianao ianao nge tsy manana choix tsy manana safidy afa-tsy anankiroa. Na ianao mino dia mipoitra aminao le finoana, na ianao tsy mino dia tsy mipoitra aminao izy. Raha zasy ny ankonako aloha dia mino dia mipoitra. Amen ve? Mipoitra aminao, mipoitra. Mipoitra amin'ny pastera, mipoitra amin'olona, ahoana, mipoitra amin'ny malibara, mipoitra ny yaba, mipoitra. Mipoitra. Ao miara ozy hoe Jesosy dia niara-ny asa taminy. Nasa manino hoe niara-ny asa. Lazao kely leo kaikinao ny feonao zany efa kaikaiky le matory kaikaiky. Ao nge tsy misy hoe dia Jesosy niara-natory taminy. Lazao kely leo kaikinao aiza ao anatin'ny Baiboly misy hoe Jesosy niara-natory taminy. Tsisy ao. Fa Jesosy niara-ny asa taminy, niara-nivavaka taminy, niaraka nadresy taminy. Amen. Ao reto tsy dia mitehaka loatra ohatrany efa tena misy anestezina reo zany
dia voalazany hoe mandra-pahatonga ny fataperany zao tontolo izao. Le fahefana ameny Jesosy zany dia nilazainy ny deleny, lazainy ny deleny hoe mandra-pahatonga ny fataperany zao tontolo izao. Fizy tsy niteny hoe renouvelena isaky ny 2 volana na renouvelena isa-taona, fa vao mandray anao dia mandra-pahatonga ny fataperany zao tontolo izao. Amen ve? Zanako sy ny asan'ny tanako izy dia ahoana ny toyiny? Aloha adidika any, mandra-pahoviana le adidin'i Jesosy aminao. Mandra-pahoviana le ralahy, mandra-pahoviana hoe ranabavy e, mandra-pahoviana fa tsy haiko tsara tele mafimafy hoe. Mandra-pahatonga ny fataperany zao tontolo izao. Dikan'izany voavontsy ianao, dikan'izany voavontsy ianao. Alleloia. Ilainy mpinomino zany raha tiany androso ny fanompona eo amin'ny lafiny rehetra. Tsy hoe mino fanasitranana fotsiny dia mino fanasitranana, fa misy zavatra afaka hoe tokony inono mba hahafahanao mahazo tombony amin'ny zavatra rehetra. Ohatra, rehefa mivavaka ianao dia ozy ny tompo, fa nivavaky ny finoana mahery indrindra. Fantatrao fa mahery le vavaka. Nahoana ianao manao vavaka tsy finoana? Safidinao ve le mivavaka? Jesosy, Jesosy, finiasany mivavaka kamila, vavaka ny kamila. Azao kely le akaikinao, na zao endrika ao zao fotsiny aza, tsy toizako ny toyiny. Ny vavaka ny finoana, valiko kely ny toyiny. Manina hoe vavaka ny finoana? Izany tsy malala zany atao amin'ny FF1, fa vavaka ny finoana manokatra varavaran'ny lanitra. Amen ve? Vavaka ny finoana. Ty pasteur ty ata Isaka saika ny meza tany aminy ny vavaka izy. Tapeny ny sofinao isakafo zay io, ty lapiano loka dia misy roa kely zay io, vavaka izy nitsangana. Jehovah Andriamanitra tompon'nyvasika sy ny voaloham-bolanao, tonga eton'ny apôstôly dia mangataka ny ositra apôstôlika amin'io sakafo io. Le sakafo nangatahany ralahy ositra apôstôlika, ampatanjaka ny apôstôly, ampahery ny apôstôly. Dia ozy hoe mahery ato amiko zany io fa-sakafo io, satria vavaka mahery ny finoana ny tonga ao anatin'le sakafo. Alleloia ve? Saika rehefa lasa tao anaty tôbila ikaky be zay vao hoe zay indray vao nahita vavaka apôstôlika eo zany hoe fenoa fahefana apôstôlika ny alina sy ny tilapia miaraka mivaratra ny amin'ny ampangoarony jus. Dia salama ralahy, dia lasa misy tanjaka sy hery e. Fa ianao koa vavaka finoana fosiny hoe vavaka finoana mahery indrindra zany hoe vavaka finoana misy fahefana. Alleloia. Ny fahefana ameny Jesosy atsika ny ranabavy tsy mijanona fotsiny hoe doksa, fa hatrany amin'ny fanatitra, hatrany amin'ny batisa, hatrany amin'ny fanosorana, amin'izay rehetra ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra, faharotsak'Andriamanitra aminareo zany. Halleluia. Oh halleluia. Amen ve? Sao dia tokony mbola hiteka mafy an Jesosy tsika. Zay mihitsy e. Mahafinaritra ty efanareo tso. Tany amin'izareo eto mahafinaritra ny tiliara. Saika tsy zakako le hafanana tany zalahy. Zany efa za mizesta mahazaka hafanana. Ao mahiva tanàna tsy rarahako. Tonga ny maro va tany amin'reto ndaty reto ny saluza ao anaty culte mivoaka amin'ilay varavarakely hoe fetona miditra indray aloha. So ihany fa misy fahefantsika. Amen ve? Ny finoana, ny finoana no mahatonga ny fahefana miasa. Tsy fahalalana io. Ny fahalalana matsy mametraka fanontaniana be dia be izay matetika tsisy valiny. Inona mipasika, inona natao ao, dia inona mivokatra, dia manao ahoana amin'ny fifandraisana. Tena ela be vao mivahina. Fa raha vao mihinanao dia misy fahefana avy amin'ny pasika.
ositra paska ny eo aminareo tsiraray avy ny fitahina paska zava-panamy paska fiainana mandrakizay paska alokony zavatra azo fa ny tena dia Kristy Jesosy ho amin'ny fiangonana Fianarantsoa Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina ny ositra paska sabata. Alleluia. Ny olona mino dia mandroso. Dia andro nisy le raha anankiray tonga fanena tamin'i Jesosy teny an-dalana kapiteny Romanina izy io. Azafady tompoko ino mpampianatra zany izy. Jesosy afanazao ie mba mangataka aminao marary ny ankizy lako izy tratra mifanitona dahory mba ino ny azona teo Jesosy andeha ho any andeha ho any aminao Dios le lehilahy Romanina nao tamiko tsy azonao hidirana ny antony dia zao misy lalàna tamin'izany hoe Dios tsy mahazo makany amin'ny gentlisy zany gentlisy tsy makany amin'ny tsy makany amin'ny Dios tsy afaka makany amiko ianao mpampianatra fa misy fady ianao aminay Dios Jesosy dia niresaka tamin'ny mpianatra izy lazaiko aminareo marina tokoa fa mbola tsy nahita finoana lehibe noho izany aho izy natao amin'ny Israely aza. Amen. Dia ozy Jesosy kapiteny mandehana dia sitrana ny ankizy lahinao misy fahefana le tenin'i Jesosy hoe mandehana dia sitrana ny ankizy lahy tonga dia anava-marisa tonga tany an-trano izy le ankizy lahy efa milalao. Zany ny fahefana ataon'i Jesosy aminao. Zany any vena izy sao dia mbola misy tsaratsara noho zany iny tsara kiaky be tamin'ny 2000 tsika le orambe tany Antananarivo ny Paska 8-9 zany 9-10 indrola izy indro metaona 8-9 angambana 9-10 dia tamin'le voalohany dia ozy ny tompo orambe ny amin'ny Paska amin'ny telo jery masoandro alleluia jereny any atsimo satria any atsimo le fanaovana azy alleluia io zany zao rehefa amin'ny telo amin'ny efatra io zao tonga any amin'ny dimy tsara ny andro za mahalala fa le fahefana anankiray ny teny hoe ho ratsy ny andro misy fahefana firy zany miady amin'le masoandro eo roa le masoandro manokana mihitsy ozy mety hoe tsara ny andro fa aminanina miteny hoe ratsy ny andro amin'ny dimy sasany anomboka andeha zay mivady ao an-trano le mivavaka mihitsy teny tamin'ny fandriana sinodana nataonay an'izany teo fotifotsy atabatra seza akanjo kiraro foritsety seza jiaby tiroara sy ny ao anatiny koa foka zay dia ozy izy ny lanitra korodomdom jery salaza tafiditra anaty tomobily zay miakatra ambo mamoriny io zao mahatsy mivady io le naminaninao zaho izy maminany fotsiny fa zanga manao an'io tonga ny amin'ny enina sasany arivo midina avy any ambony any le rano paster tena tsy mety mijany mena vava ny zazakely mena vava mijany tazomo tsisy miatsika mihitsy fahefan'Andriamanitra nandrotsaka an'le orana fahefan'Andriamanitra miteny hoe taiko nareo fa aza mihetsika eo. Amen ve zany raha lany fivavahana manana fahefana aminaran'i Jesosy 2009 le anankiray 2009 le anankiray miverina ndray le hoe ho avo be ndray ny orana dia za zany efa zany non Jesosy sao dia zay tsy tiana atao anao Paska dia za ihany mamaly tiana atao tiany Jesosy nao Paska zay fa lazainy fotsiny fa ho avy ny orana dia tamin'izay ohatrany hoe tsy mino zany ako izy moa ninatrandrelahy José lasa nakany mety eo ry rapporteur de français azafady tompoko fa zay nao lasy any atsimona Antananarivo any akaiky ny Amboanjo be any fa mangataka zay amin'ny reto manahoana amin'ny météo ay lasy iny nareo lasy anao skoty moa le skoty milasy manao ay skoty anao ie
Skotony Jesosy. Ie. Rasoany. Tsara ny andro. Herinandro tsy sorana misy. Tena mahafinaritra ny skoty. Eny izy mahafinaritra ny skoty. Teo izy ny fahefana anankiray miteny hoe tsara ny andro. Fahefana anankiray miteny hoe ho ratsy ny andro. Tonga ndray koa ny Pasika 2009 angamba iny 2011 iny le 12 iny orona nanaiky aho hoe mahery Jesosy, mahay Jesosy. Tadidiko tamin'ny 26 juin tany Masanga lahatra daholo ny Bekotro Marolatra le oran'le fotony zao reny zany dia amen'le ministra médaille dia mitehaka daholo le olona avy reny le nataonareo teo. Tsy zany nataonareo teo fa ambanimbany zay teo fa le tena izy hoe le teo mafimafy le teo mafimafy zay le tenena teo fa Jesosy nresahako nefany tamin'izay le teneny Jesosy hoe mahery Jesosy teo izy nareo teo zay hoe ancien combattant angamba Jesosy nanareo fa za resy lahatra mihitsy mahery hoa Jesosy ao mahay hoa Jesosy lasao leo akaikinao manam-pahefana hoa Jesosy manasitrana hoa Jesosy tsangatsika ideran'Andriamanitra tehaka mafeo aleluia mahay hoa Jesosy aiza sioka hoa Jesosy aleluia awatsika rehetra asita Manitra umbani lalako Vaurina rano maswa kivina Itatian rendika motrakai Tikivya wane fafambula Manonarya manitra mahai Chica. Sada chaleja, ai naja mani chata, na raiva de soci, mai naja mani, na raiva de soci, si mi sirati ai, na raiva de soci, mai naja mani. And I'm was a saucy, Timishirati. Hallelujah. Hallelujah. Rehefa manaraka ny tenin'ny tompo izahay na ny voasoratra eto zany na ny eno tamin'ny sofina amin'ny fanahy tena hita zay raha nabavy fa tena feno ny fepetra ny amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry zany hoe ny amin'ny fiverenan'i Jesosy
voalohany. Faharoa miaraka amin'izay hetsika izay dia ny fampakaram-bady ny fiangonana feno ny fepetra. Basika tamin'ny firavoravona voalohany teo tena gaga mihitsy ny apôstôly hoe enjana zany, enjan'ny tompony teniny sa ary mampitodika ny olona izay mino azy izy amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Dikan'izany dia zao fampakaram-bady fiangonana vadin'i Kristy, Jesosy ny lahy, fiangonana ny vavy. Tsy maintsy misy zavatra be dia be nefa fampisehoana an'ilay izy zay vao tanteraka. Ary efa tanteraka ireo rehefa tena diniana rahalahy. Tsy hoe mivavaka ato dia teneniko izany fa na tiana na sy tiana dia na ato na tsy ato. Ny fahefan'i Jesosy ny teny tamin'ny faminaniana tsy voaongotra mihitsy hoe tsy ho tanteraka. Le fanambarana tamin'ny Pasika aza firavoravona voalohany pastera ohatrany hoe rapitry Jesosy ny tonga. Rehefa nahita an'izay aho dia zavatra anankiroa dinihako kiaky be. Rehefa tonga ny farany dia misy tanimboly anankiroa, tanimboly anankiray fa misy mpamboly anankiroa. Tanimboly zao tontolo zao le mpamboly fiangonana, samy manao ny asany ireo fiangonana ireo, samy nahazo alalana tamin'ny fanjakana ary samy mitondra baiboly. Kristianisme ny resahako dia ozy izy ny ten'Andriamanitra vakitsika ao Matthieu 7:13. Matthieu 7:13 dia zao ny tenin'ny Tompo. Matthieu 7:13 dia ny andininy fa 7:70 manao hoe zao ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zao koa izy, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tarihany izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka navory ny samihafa karazany rehetra. Ary rehefa feno zany dia ny tarihiny ny hoeny tanety dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony ao an-karona fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperana zao tontolo zao. Ivoaka ny anjelika anavaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina, dia atsipo ny any amin'ny fandoroana lehibe mirehatra afo izy. Dia ny anjelika anavaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina, dia atsipo ny any amin'ny fandoroana lehibe mirehatra afo izy. Any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroan'ivy. Efa azonareo va izany rehetra izany? Dia hoy ireo taminy, eny. Milaza ny tena fahatomorany toe-javatra amin'ny fahatongavan'i Jesosy ka nataony tamin'ny endrika fanaratona. Rehefa tsipozy izy ny arato any amin'ny ranomasina dia misitona ny ino moa teo, misitona ny mpanjono. Dia rehefa tonga ao anaty lakana dia fidina izay tsara azo hohanina ary fidina le ailika izay ratsy tsy azo hohanina dia averina any anaty ranomasina. Dia toy izany koa izy nataon'ny anjelon'ny Tompo amin'ny andro farany. Mijery ny olona tsara izy izay mino an' Jesosy ka nantandrina ny didi ny fanahy masina dia ampiakarina. Fa izay ratsy fanahy zany hoe mivavaka ihany na tsy ninona izay karazany ireo izay trondro ihany koa, zany hoe ny ranomasina dia fiangonana, dia ao ny olona, dia misy olona ratsy ao, dia atsipy any amin'ny farimy rehetra afo. Ny ratsy fanahy tsy voatery hoe ny mpifokarongonina ny mpanao ratsy na zavatra, fa ny olona voafitaka koa dia very any amin'ny farimy rehetra afo. Ny vanim-potoana misy atsika nefa dia tsindriny tsara ho an'le tsara, ho an'le ompino tsara manao hoe idry ho faritan'ny olona masina. Dia izay mino amin'izy teo mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Nefa ianaka dia mahazo vahana be zany hoe fampianarana kristianina ka tsy misy didin'Andriamanitra. Mahagaga ihany satria tamin'ny tena mbola tsy ninona dia tsisy didin'Andriamanitra tandremana.
mino koa ny tena mbola tsisy didin'Andriamanitra. Tena trondro leo izy fa saingy le ratsy dia tsipiany any amin'ny hafa. Tena tamboly ray ny aniriny vary sy ny tsiparifary, vary miakatra tsiparifary any amin'ny hafa. Jesosy zany tena manavaka, tena manavaka izy. Fa azaso-doko nareo raha maheno hoe Andriamanitra tsisy an'izany. Tompony tompo sy mpanjaka ve dia tsy hanavaka ny tsara sy ny ratsy? Inona ny dikan'izany? Tsy baranahana zany. Ny devoly aza manavaka atsika hoe reny tsara. Amen ve? Reny manam-pahefana mamoaka atsika dia ialany zareo. Izy aza manavaka ka maika avafa ny tompo. Raha manao pasika tsika zao dia manavaka mihitsy ny fahamarinana hoe ny marina amin'ny ankavanana ary ny tsy marina amin'ny ankavia. Izany ny zavatra hainantsika izao iaba. Ka ny tiako ambara dia le hoe mazava aminareo ve zany ozy ny tompo? Voarainareo tsara ve zany ozy ny tompo? Azonareo tsara ve zany? Dia eny ozy ny mpianatra. Amin'izao vanim-potoana izao zany dia tokony fantatry ny mpino ny mahafanjakam-pisorona sy firenena masina, na hoe olona masina mitandrina didin'Andriamanitra sy finoana Jesosy manana fahefana. Tokony fantany tsara hoe aiza ho aiza ny misy atsika amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Amen na ve? Ianao ty prof de français, izy moa ny anaran'ilay diakona? Izy moa ny anaranao zafady? Josephine, Justine, aiza anao? Te fianarana? Hity moa izy ambala vao aiko nakreto fianaratso enonareo telo miravavy tsara direct tamin'ny firaviravona voalohany ty lazaiko ty nanginany to amin'ny lapa ary tsisy ny tena tena efa elaela tonga le faminanina dia elaela vao hoe zao le faminanina. Nisy faminanina betsaka kasika ny fiverenan'i Jesosy fa kôdy ny namohan'Andriamanitra azy. Ino hoe kôdy sy sary. Nandeha ilay sary voalohany sokatra ny lanitra tonga ny avatra Enoka ny tao. Tadidinao Enoka, mahita ny Enoka ny fanahy zany Enoka io sokatra fandroany indray pejy anakay dozodoko tonga ty amiko izay voantso le tato amintsika zany. Amen ve? Rehefa tonga fahafatesana dia nofo izy miverina any amin'ny tany ary ny fanahy dia makany miverina any amin'izay nanome azy. Dia any zany le pino eto amintsika, le amama izay maty sy pino, izay pino tonga any ozy ny tompo. Eno tsara ty teknisiana hoe tsy maintsy misy ny fahafatesana fa rehefa tonga zany dia misy, rehefa afaka zany dia misy fitsarana. Zany hoe maty le olona dia apetraka eo dia mbola eo ny fanahiny miandry le décision hoe aiza ny andehanany. Tsy maintsy misy ny fitsarana ozy ny tompo dia eo ny fitsaranany hoe paradisa sa elo. Dia mivoaka zay anabavidiakona, mivoaka le izy hoe tonga ty amiko ireo izay voantso. Atsona ozy izy ny kristianina hoe ody. Eno tsara ody any amin'ireo izy ny kristianina dia zay marina zay. Tamin'izay vao tena nana hoe saotra Jesosy, nisaotra Jesosy satria zao zay vao nisy faminanina laza mazava pahabe maso fa tonga any izay vao antso tato amintsika. Foy be teo tena sety tonga dia
merci Jésus. Inona natao manina manao hoe merci Jésus satria zao confirmer fa marina ny fampianarana. Satria reo voantso reo nanaraka n'le fampianarana arahantsika zao. Dikan'izany lalana makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra izao fahamarinana izao. Amen avy eo. Reo ralana reo ranam-pahaviranga nanao voaloham-bolana. Pasteur izy sarotiny be amin'io le maty farany teo e. Sy izy rehetra tena entra zany mientrana an'ilay dia hoy zay tsotra dia tsotra ao confirmé miakatra ny FM fois zay miamitra sisy tsisy rehetranyzany sotsotsa n'Andriamanitra mihitsy hoe mazava amiko tompony ty lalana mazava amiko. Ny faminanina masina fahitana fa ny zava-panahy dia tsy maintsy miainga amin'ny fampianarana daholo aloha araka ny teny tompo hoe ataovy mpianatra ny firenena. Iny fampianarana iny ny tena apôstôly fiangonana mpanompon'Andriamanitra olona masina n'le fiangonana na tsisy mihitsy ao anaty baiboly fa rehefa mamoaka devoly dia zay tsara ny devoly mivoaka fa aiza ny fampianarana. Toanana amin'iny ny fahagagana iny, toanana amin'iny ny faminina. Izy ny FJTS zany dia fampianarana ny mena voalohany ary mena tsikelikely. Amen ve? Ny farany teo dia naseho an'ny tompo tampoka rehefa nanao lasesy tatao amin'ny tokotokony amin'ny avony sakafo iny. Misy fandrina kely ban kely zay mantsy aminay dia eo amin'ny matokotoro rehefa voky tsy ngilaila zay le izy dia efa tiako be makasisiny amin'le mitsingilaila dia natokely teo ara dia hoe asehoko anao izy ny loharano ny tsarin-javatra voasikotra asehoko anao za matory amin'io tendra tamika tsarin-javatra voasikotra dia nisy teniny lazay ny tompo hoe jereo zao petraka teo ambony latabatra ny jereko matoko ty androana hitako lizy lalahy hitako lizy nandenderan'le salao zao azoko mivosony akazany ty androany tsatsako ny fitaka rehetra zay atao dia niseho ianao ka dia niseho lay ndreo voantso mazavinareo ve dia nisy anankiray fahatelo niseho tiakony ino tsara taka namarina an'le hoe andeha ihany ho antsony ihany mamarina an'ity dia hoe misy tsy ataoko hoe ariko fa tandindona fotsifotsy mazava zao tandindona mazava aminareo tsirairay avy firaviravona io voibe fahefana ny dikan'iny na atao teny tsotra hoe anjely nga hoe misy hoe ray roa telo efatra dimy dia misy anjely dimy zany eo aoriananareo eo kalper avolentana metrahany tompon'le izy dia ozy izy ny tompo hoe FM fois june FJTS 7 vady ampakarina vady ampakarina vady ampakarina dia nisy ny teny ndray mana toy n'izy hoe aza miala intsony aza miala ato intsony aza miala ato intsony ny faminanina tsy maintsy miainga avy amin'ny fampianarana aloha na ry Ezekiel tsy maintsy nahazo fampianarana na ry Jeremia na ry Isaia eny fa na Jesosy azy dia nahazo fampianarana ny fahamarinan'le fampianarana ny maheny aninona tsy ao anatin'izany ny fankataovana ny didy fa raha misy mpanompon'Andriamanitra milaza fa avy amin'Andriamanitra maminany kanefa tsy mamitandrina ny didy na fivavany azy dia favetavetana izy le vavaka hoe Jesosy favetavetana iny fa raha masina favetavetana fa raha ianao mivavaka didikazo manimpofona satria anao olona masina mitandrina didy Andriamanitra sy fonana Jesosy amen amen ino tsara dia ba ianao tianao Jesosy ino tsara dia ao zany mandeha le ato dia jereko le anjely zay anjely Enoka
fanahin'ny olona masina. Enoka ao amin'ny Hébreu 6 vakio Hébreu 6 Hébreu 11:6 11:6 Hébreu 11:6 efa hitanao dia vakiako amin'ny alalan'i Jesosy ary ao tsara ny tenin'Andriamanitra anaka dia ho hitanao fa ahasoanao. Hébreu toko fa 1:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe toko fa 1:20 aiza le Enoka teo matimy finoana ny namindrana ny Enoka tsy hiara ny fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafindra n'Andriamanitra. Toy izy ny toy nefa ohatrany matimaty ato okalohe mba mafimafy miaraka daholo fa dia miavinavina 1 2 3 fa toy izy fa talohan'ny namindrana azy dia nambara fa nakasitran'Andriamanitra izy. Ny olona makany an-danitra zany manana fahefana noho ny fakasitrahan'Andriamanitra dia misy fahefana miakatra izy. Fa izy amintsika moa tsy mitady fakasitrahana avy amin'Andriamanitra. Izao alim-bavaka firaviravona zao dia fakasitrahana an'Andriamanitra ny ao ambadika izao e. Amen. Matoana mivavaka dia mitady fakasitrahana amin'Andriamanitra e. Amen ve? Raha misy mitena io fivavahana io mitady fakasitrahana hoe ginary ny vavahana tsy zany dia volonay ve nangatana fakasitrahana sa voaka dia sitrak'Andriamanitra ny namindra azy any an-danitra. Dia sitrak'Andriamanitra zao fikarohana fakasitrahana zao hoe akasitrao Jesosy. Amen. Talohan'ny namindrana azy ohatra hoe ohatran'izao zany hoe rapitso izy zany afindrina amin'ny tapabolana dia talohan'izay dia nisy fitsarana dia ozy izy didipitsarana nahita sitraka tamin'ny ino misy teo tamin'Andriamanitra Enoka dia niakatra. Vakitsika ilay Joda ino tsara ty Joda misy an'le Enoka indray akaikikaiky eo taranaka fa 14 ary Enoka koa ilay fahafito nandimby any Adama dia efa naminany ny amin'ireny olona ireny ka nanana hoe indro tonga Jehova mba ny masina tsy omby alinalina hitsaran'ny olona rehetra sy ampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra ny asa ara-tsim-panahiny rehetra izay nataony taminy ara-tsim-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenan'ny mpanota ratsy fanahy anohitra azy. Ilay hoe indro Enoka taranaka fahafito indro izy tonga Jehova mba ny masina tsy omby alinalina hitsara ny olona. Ny masina tsy omby alinalina eto dia ny anjely. Hoy Jesosy nandray an'io hoe rehefa iseho any amin'ny rahona ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra ary aniraka ny anjeliny izy ary eo andray ny olona masina hitsangana maty dia hoetiny dia any amin'ny tompo mandrakariva ireo. Amen ve? Eno tsara ary toe-javatra misy eto amin'ny tany velona satria Tananarivo ihany fa hatrany ampitan-dranomasina mafeno an'le hoe teny ratsy ny anaran'Andriamanitra ozy ny amin'ny teny faminaniana ny Enoka teo. Tsy inona koa zany fa fitondratena dalan'ny Babilôna 7 amin'ny Baiboly Apocalypse 17 dia tiankilany ny olona masina izay mitandrina ny didy sy ny fionan'i Jesosy maminany Enoka fa indry Jehova miaraka ny masiny rehetra faminaniana ny fiverenany Jesosy. Enoka taranaka fahafito tsika Genève JTS 7 fahafito feno ny fahamarinana feno ny toe-javatra marina daholo ny faminaniana rehetra anaty Baiboly nomena le anjely. Amen ve? Hoy Jesosy hoe za ngataka amin'ray ary izy aniraka ny anjeliny eo aminareo iaro anareo tonga izy io lalahy tonga le izy. Amen ve? Tahaka ny antsonan'ny olona tato amintsika miakatra dia ny antsonan'ny anjely hoe midina la tonga le niakatra dia tonga le midina. Amen ve? Dia ny anjelin'Andriamanitra zany mino fenao misy tsy mino loatra dia zahako
dia ny anjely miaraka amiko eto tsy miresaka io tsy miresaka tsy miteny izy io mba vidianiko lasa fa manaraka fotsiny anjely mahery ny tanjona ny didy any an-danitra sy ty na aty ary izy mitandra ny sabatista zato sanjato io fa ny anjely ny devoly miaraka amintsika dia miesona ohatran'le dalo reny manino hoe miesona matahotra ampiakaro ambony tsara ny maritoerana misy amin'ny fonanao fa zay vanim-potoana iainantsika izao laza ianao anakapoe tsisy zany taraiky eo anao na ianao mino dia misy na ianao mino tsy mino dia tsy misy io le lazain'ny apôstoly hoe angataka amin'Andriamanitra zany vavaka ho anao dia angatako n'Andriamanitra amindra foanao dia aniraka ny anjely mahery tongana vonainao zay tamin'ny fahavaravoana voalohany zany Jesosy ny olona rehetra zany zao manana anjely mahery mitandrina ny didy daholo dia dikan'izany tsisy mifampitelefônina ntsony hoe marary na hoe ampindramy vola na hoe zao fa io zany mikarakara ozy any amin'ny brenge ny rana ny anjely anompo anareo amen ve ingeralahy tena manaiky zay tenen'ndralahy manaiky zay tenen'ndralahy io afatsy n'izay mifanipaka amin'ny didin'Andriamanitra raha ianao miteny hoe atory efa andraso eo dia miandry izy foazy any mitelo dia foazy fisy tsy miteny gasy rehefa mivavaka ianao le mivavaka iny lasa le vavaka ny tena tsy fata eo izy amin'iny dia fatany hoe lasa lavitra le vavaka tafiditra tsara ianao dia sokafany mifananao sokatra le fanahy inona zay hitanao ao enregistreo ohatra nahita devoly ianao nahita tsy fata volona marary dia le anjely manokatra an'iny dia raha voatazonao iny dia le anjely ny asa anao amin'iny ohatra zany hoe ohatra reto misy célibataire reto misy célibataire reto vady asa dia vavaka mafy taraina be dia sokafan'le anjely le fanahy dia misy olona mitazona dossier na kitapo lahatra ohatra hoe tsy haiko tonga dia voakapiteny le rahalahy asa io le anjely no nanokatra an'iny mandehana ingany amin'iny amen aveo mandehana ingany misy le anjely ny devoly le manindry rehefa matory tsy efa voany zany daholo ny kapazan'ny olona zazamena vava tsatsanyireny tena mivoaka mihitsy ny lelona mitomany satria le anjely zany le fanahany devoly manindry azy ohatran'io ty tanany ity rehefa tratrany iny tsy zaka mihitsy io ianao zany efa tonga saina fa tena bokina be miesatra daholo ty kavotavota Jesosy tonga valy izy amen aveo fa ny zanakao mety tsy manana an'izay raha ny zanakao ny tratran'izay dia ahoana raha tratran'ny anjely ny devoly ny olona mialatsiny akaeto ny petrahany amin'ny alina manomboka amin'ny ray alina eo izy na amin'ny 12 latsaka eo izy manomboka manafika dia hatrany amin'ny 3 eo raha eo ny tratrany ka tsy taitra tampoka ianao tsy mireazira le fanahy ny saina matory fa le fanahy maolona le ohatra le fanahy manofy iny no manana fahefana moka an'iny dia manohatra le tanana dia le fanahy no miteny hoe Jesosy tonga raha tsy tonga iny ka zazakely ny tratrany mety maty dia izy le olona natory teo inge dadabe anay dia maty ho azy teo ndry ozy izy ny olona sambatra izany tao anatin'ny toromaso izy maty ary talohan'izay ny anao any taloha 3 andro efa trano zetra nikofokofon'izay izy io manao an'izany ay dia ahoana le farany ohatrany tady voany asy mangatsy
Sy le raha io le raha le manindry io taka ny fisin'ny anjeliny devoly manao an'izany any amin'ny hôpitaly any amin'ny birao any amin'ny karazan'olona misily ny anjeliny Jehova napetraka ty amintsika kozy ny tompo aza miala eto tsony ianao enjana ny teny tompo aza miala ato aza miala ato aza miala ato Juny avy tsy tesa sety vady apakary dikan'izany anomana antsika ireo anjely ireo amen amen galbera amen napitera amen kiakibe amen tsika rehetra manana zany ianao manana tehaka mavaly Jesosy tsika raisina finoana minoa mpaminany dia ho ambinina anao marina zany amen orana latsaka lazay ny tompo latsaka io iantony io poka ny tany sy ny sisa ororo-tany ny teneny zany diako sa tandremo fa misy loza oelinareo fa tsy kasika aminareo tany amin'ny francophonie izy zany francophonie fotoana Madagasikara ato maminany izy ororo-tany vitake dia tranonay tamin'izay namboarina dia misy gosina le trano diso le calculen'le misy tao le mpanao azy dia tady vola inga ny samboboly zay vady aikana renforceny ty vita ny trano misongosina le misy tao le trano telefona ahoanany any misongosina ny trano kiaky misongosina dia ahoana zay fa ny trano ahoana vaky sa tsy vaky tsisy vaky tompoko tonga ny farany oka marina ny tenin'Andriamanitra indro hafaingana indro ny faharetan'ny olona masina zay mitandrina didin'Andriamanitra finoanan Jesosy ombanareo mandram-pahatonga fatampegany zao tontolo zao mandefa sinina mandefa famantarana ny tompo mandefa fahefana izy anjely miaraka aminao io rehefa mivavaka ianao alleluia mivavaka atotra mivavaka ny Jonathan fa Andriamanitra tsy miasa an'le hoe tompo efa fantatro fa efa mifoa tiako be le efa mifoa Jesosy azao kely le kaikinao nany amin'ny maternité manao tsy zany re vehivavy rehefa amin'ny hôpitaly no lehilahy mahery sy vehivavy mahery vavaka tompo raha zao anao ny tonga aloha dia mahafinaritra mihitsy tiako hita mihitsy izy le anjery alohan'ny vavan'ny Jehovah zany vavaka ao zany halako izy izy matimaty tsy mangatsika tsy mafana lazao kely leo kaikinao tandremo stop eo vavaka mamilava io ohatra voan'ny anestesia voanina voan'ny anestesia lazao kely le anestesia générale tandremo fa za resy lahatra mihitsy fa raha vao miantso azy Jesosy atsoy atao valiko anao aneoko zava-magaga sary-patarina indro mifaharetan'ny olona masina zay mitandra didin'Andriamanitra sy finoana Jesosy tonga ny fin fois Andriamanitra ny mifidy atsika fa tsy tsika no mifidy azy amen ve fantatra Andriamanitra fa zaka antsika le mitandrina ny didy amen zaka mipasika zaka sabata zaka voaloham-bolana zaka avy naroahana ny ampianarana raha zaka na io amen ve sady tia taniny any an-danitra alleluia mena fahefantsika ho tonga zanak'Andriamanitra zay rehetra mandray azy diakona zay rehetra mandray any Jesosy dia omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay rehetra mino ny anarany izy teny andray andro hoe tsy mbola nisy fahafinoana tahaka izany tany amin'ny fianaratso fa tato amin'le espace tao tena ao daholo le olona manam-pinoana rehetrarehetra amen dia nivoaka ny anjely izy dia nitsinjaina ny vary dia anakarina tsinjaina ny ino moa dia anakiray tsy parafara tsy be ny amin'ny afo dia toy izany izy ny amin'ny fataperany zao tontolo zao ny ratsy fanahy any amin'ny afo ny tsara fanahy miakatra izy re maho ato hoe ny tsara fanahy hiakatra ve sa ratsy fanahy any amin'ny farimrehetra afo mba te antany ny valin'izay aho hoe izy ny betsaka ato hoe ny tsara fanahy ve sa ny ratsy fanahy men'Andriamanitra fahefaninareo androany
ametraka eto apôstôly tanan'Andriamanitra nametraka eo fa ny tanako dia kely ny tanako fa vao mipetraka io tonga dia juda ao vao mitsangana eto fotsiny ianao vao miditra eto ianao vao eto fotsiny tsy samy mampivibranao a sanatria nofo samy nofotsika fa ny fanatrehan'Andriamanitra ikasika anao zay le fahefana manitsaka maimbo kasimena rana na inona zava-mahafaty atsapany azy zany ny atao hoe ny olo-komanina velo finoana ny olo-komanina velo finoana tsika ozy tsy manompo araky ny nofo fa mizava-panan'Andriamanitra amenna fe mila ny zavy anao mangetahita zanao firavorafona zao alleloia mifalia amin'ny Jehovah-Andriamanitra ao dia ho tanteraka amin'ny fandrinao amenna mankalazazy amin'ny fanananao rehetra dia ho feno tafotafo fankalazana fananana voalohany finoana manam-pinoana venao ankalazao an'Andriamanitra io finoanao io amenna fe dia ataony tafotafo mihitsy ny fitahina aminao ara-panahy lazao kely leo akaikinao lazao leo akaikinao mantonao tsy miteka dia vola zay nieritreretinao fangavo vola mavita ny vita amin'ny finoana atsaka ny tana zay manan-karenam-pinoana azonareo amin'izay le izy tsy amin'ny zavatra maro za resy lahatra mihitsy resy lahatra androany aty fianaratsoa mahazo fahefana ny fiangonana amena 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 idro ny faharetan'ny olona masina tanjona ny didy ona toy ny finoanany Jesosy ho avy eto ny teny hoe mbola tsy nahita finoana lehibe noho izany amen ny tsy farifary jinjaina amin'ny afo ny anjely ny manao an'izany jinjaina amin'ny vary miakatra io anjely miaraka aminao io manana fahefana io na andefanao any amin'ny elo na andefanao any amin'ny paradisa tandremo manota eo amasony tandremo miteniteny fonan'Andriamanitra mana blasfémie mandeha anatsotra fotsiny sao dia manaraka anao iny ny anjely mipita rahabe anao dia miaraka aminao izy sakafo anao dia miaraka aminao izy matory anao dia miaraka aminao izy mivavaka mahita anao mivavaka sy mamaky baiboly ny tena tiany io amen ave misy io marina ny faminaniny ororo-tany dia nisy avy ny io dia nisy misy bevoka tonga mikaiky la ve sa vavy ny zanako mandehana mandefa la io botoko la amen ave favaky apôstôly ndray ny radio vehivavy anankiray 35 ans eo manao akanjo maitsomaitso marary izy taiza kely tsy dia maraka lesona baiboly zay ny hitako vavaka Jesosy ainjely ny tananao sitrany izy niakatra nanao fitogna tao amin'ny palais de sport zay nisy olona mitondra zazakely manina anao ranabavy te ilaza aminao fa za le olona nitanao tao amin'ny radio taiza koa zany le hoe manao akanjo maitsomaitso hoe taiza hoe ianao kiaky apôstôly any vavaka indray mandeha dia nisy hoe vehivavy 5 taona eo tsy maraka lesona amin'ny taiza kely marary akanjo maitsomaitso zany izy hay mo tena mo dia maninona tena iaho iseho aminao fa za le izy amen ave amen faraparany teo rahalahy vavaka ndraiky anaty radio ty mikolongeda be tsy mandeha ho raha vao le manao hoe tompo fantatro fa mahagaga anao tsy mandeha zay fa le mitabataba reny tena tian'Andriamanitra alleluia fakagana avy aminao Jehova oa tsisy masakana ny anaranao ny ankofa ny lohalika rehetra zay kely lela rehetra fa ianao tompo voninahitra Andriamanitra manatreha mpanomponao Jehova o fa ianao alleluia voaka ao grand écran io misy olona mipetraka mahita ny patalohany lehilahy angamba izy io
maflo io lehilahy io maflo de ohatrany misy alika teto fa tsy niteneniko ohatrany ohatran misy vehivavy le izy fa tsy niteneniko de zao lazaiko ianao maflo io de zao niteniny tompo tianao jesosy fa mibebady eo vojery ianao tapitra ny fandarana alleloia tonga ta vity midiny antena tonga sabata reny misy olona niditra tery am'le volombavaka anankiray namoty anangamba izy niditra vahiny venareo entiko vahiny zay mandroso ary zafady izy le apôstôly ka izy tsy atena motana fa any foibe ay mba lazao izy fa tonga zay izy moa nareo le nanao pataloha maintimainty le maflo de osy le tiavana ianao zany le tamin'ny tele tamin'ny fahitana maly entoniko de hoana tsy mafilontsony a misy fahefana tonga amin'ny lohany iongotra mianatra batista le rahalaky mafilo ndray mandeha mivavaka koa tao vavaka be ao vadika le izy lasa hoe sitrano marary sofina jesosy misy olona marary sofina eto jesosy a tena fa mitsonika ny sofin'le olo jesosy aminaranao dia kapaka tso vita mivavaka alleloia amen indro faharetan'ny olona masina Jehova ne anefa nisainao mandehana fiadanany tompo ina zavatra nitsangana na bava misy mpivady kely tonga tao ambony mamory azafady tompoko fa mitady ray mandray apôstôly tsy mandray olo izy lazao ony hoe fa sitrana le sofina be de be ozy ny olona tonga eto ozy le piasa aminay zany le diakona be de be ozy ny olona tonga eto miteny zany de miresaka aminy fa tsy aty amin'ny vavady aty nareo no miteny fa miandrasa kely eo raha ohatra ke tady azy ay eny de tonga de natsony le diakona manao asa permanence teo azafady ray mandefa misy mitady anao zany de ohatrany tsy azoko nylazainy fa ozy hoe sitra hony le sofina de izy ary zany de tonga nitorony zareo miarabanao ray mandreny ahoana fandena sitrany le sofina sofininny le sofina ve sy tadidinao azafady toko fa anakoroa ihany ny sofiko a tadidiko tsara reo fa ny anao tsy fantatry namanena za ozy izy le marary sofina nentina ho ambavaka le vavakanao izy fangatahana fanahy famarina fangatahana zavatra maro de voatonina tampoka le izy izy marary sofina de za le izy ay de ahoana sitrana ny sofiko izy fa inona zavatra nitsanga zavatra nitsanga ozy a efa ivoaka le nana atao amin'ny sofiko vao vita le vavakao de maina le nana indro faharetan'ny olona masina malibara tandrina didin'Andriamanitra sy ny eo aminareo mandrakariva mandrapatonga fataperana zao tontolo zao ary ny tompo de hiara asa aminy manamarina ny teny amin'ny famantarana amen feno fepetra didy finoana asa fanamasina ninninona nataonao manana finoana ny fahitana sy ny fahamarina sy ny fampianarana de milaza tsara afaka mitenitsika hoe feno fepetra ary ny fanambaran'ny tompo laza hoe aza miala tsony vady ampakarina dikan'izany raha misy mpino tonga ato erreur fondamentale raha mihemitra izy na miady ary mpino anakoroa aza tsipy amin'ny taniny satro-boninahitra hoe zay ary nefa mpino anakoroa miady anananao vola ny anankiray nampindraminao vola de tsy naverina de aza tezitra amin'Andriamanitra raha tsy averina fa tezitra aminao ninninona zavatra mety mitranga ozy ny tompo aza miala tsony jiona efa dite sasety vady ampakarina ny andro ny tsy fantatra fa mifamantarana efa misy courage be apôstôly tamin'ity 2017 ty feny roapolo taona tanteraka ireo karazana faminaniana lasa pasika mondial ny pasika amen avy andray fanasan'ny tompo sika tovy matitra tsara ny fifantohanao rahalahy
Victor moa i manao solomaso Manakara i inona zay Gaston Soky Gaston efa ela be mifatako zany nanao batissage tany Manakara tany Farafangana nefa efa ela be mihitsy izy mifatako DCT izy ny farany tany Manjakaray efa tany Manjakaray no tany efa ela tamin'ny 2005 sa 2004 2006 2017 izy vita batisa efa fantany daholo ny zavatra rehetra saika tara ianao da adila kely izay dia taraiky ianao misoran'Andriamanitra tsy maty Victor Gaston fa nampahirezin'Andriamanitra ho velona ninona zavatra miantra zay miantra aminareo dia miantra amin'ny olona rehetrarehetra raha misy olona mivavaka ry amin'ny fiangonana ngezabery tsy kasina izy dia very ny volany injery izy dia very ny volany paritaka teo dia lasan'ny olona tsy miala amin'ilay fiangonana izy fa fatany fa accident fotsiny na injerany iny ary tsy miteny ratsy ny Andriamanina izy dia ny antsika koa zany raha mienjerina anao vaky le misokatra le kitapo paritaka ny vola lasan'ny olona tazomina hoe za tsy hivavaka ntsony fa Andriamanitra very momba dia nanina ny enjera na miady nareo saminareo na misy inona za miala mpitsara marina Andriamanitra ny tian'Andriamanitra hita aminareo dia hoe indro ny faharitan'ny olona masina tandrona ny didin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy anao io anankiray sika hinona ny volinao rahalahy io anankiray mahafinaritra milamindamina dia hiaritsangana tsika no aliga io anankiray ao le tena Paris
hitako Jesosy androany. Fotoana izao pasaka fito ambin'ny folo sy roa arivo firavonandro faefatra androany miaraba n'olona Vincent l'olona Venance zavady nanahoana ny akon'ny pasaka teto Fianaratsoa izay nga manofantanina ny kapako an'ity avetrany sotra n'Andriamanitra zany dia sotra n'Andriamanitra tenenina dia nafinaritra satria mitovy ihany hoe ohatrany teo amin'ny antarany araka taminay ihany zany apôstôly rahafanafina rehetra feno antanay tanteraka ny raha ny fitoravan'olona moa zany dia esaka ny vahiny zay tonga ny entina teto fanjery zany pasika ao anatin'izay hoe pasika izay nanahoana ny akon'ilay hoe mivantana satria efa nasino resaka kely ihany teo tany ampino tany amin'ny olona vaovao ihany koa natsapa hery sy ampanavy izy ireo tao anatin'ny fanatriana an'ilay hoe pasika fito ambin'ny folo sy roa arivo mivantana zany dia afaka tanteraka zato sanjatony zany tany mivantana ary vahiny rehetra dia nasapa fambiazana tamin'ny ara-panay ary maivamaivana misy nazo vansy-panay misy zany nanivoaka misaraka teto amin'ity toerana Real Espace Bakeravity zany hoe tsy nanano sarotra zany fifandraisana mivantana avy any Antananarivo tao anatin'izay fifandraisana amin'ny pasika izay tsy nanano sarotra ny fifandraisana fa tena zato sanjatony zany dia nafinaritra tanteraka nanahoana kosa indray ny hoe voninahits'Andriamanitra ny seho tao anatin'ny pasika ho an'ny Fianaratsoa manokana raha ny voninahits'Andriamanitra no tantaraina lazaina dia hita fa nisy fahafenona be zany voninahitran'Andriamanitra izay miseho taty Fianarantsoa ankoatran'izay olona ho anatin'ny fanatanterana ny fito andro firavavontsika zao ahoana kosa indray ny fahitanao an'izay tamin'ny ankapobeny taon'ny voalohany ny faharoa fahatelo andro fahefatsika androany miaraka amin'ny apôstôly Benjamina manao no ny afaliponao hoe tongeto ny mpampian'Andriamanitra mangy anareo raha ny fifaliana dia tena faly dia faly amin'ny atongavan'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina izay amangy aty Fianarantsoa hiaraka hifalifaly eto anatin'izao andro firavoravona fa efatra izao amin'ity toerana zay efa nomanina zany isenana ary iresana miravoravo amin'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina azo azana hoe mbola mitoy ny fito andro firavoravona mandra-pahatonga ny amin'ny alasainy ho avy izao manahoana ny mety hoe fandaram-potoana ny eto Fianaratsoa manokana eo anelanelan'ireo andro manaraka ankalazana an'izay hoe andro nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zay vavaka ny manokatran'ilay fananao raha lazaina ny zavatra miseho zany dia amin'ity toeranyity moa zay no ankalaza na ny sabata zany dia ety nanaovana sabata dia ny famaranana koa dia ety nanaovana ny famaranana amin'ny lasineny ho avy zao ka vonina dia vonina ary tafavory tanteraka ny mpino zay amin'ny faritra zay nitenen'ny ray aman-dreny apôstôly zany dia tonga daholo zany ny faritra zay amonjy eto pasika eto Fianarantsoa miresaka an'izay maro ianao aviaza daholo moa zany ny faritra mitoby eto manao pasika Fianarantsoa raha ny olona fiangonana tonga eto zany izy université sasety dia ny avy any Tiliara dia ny avy any Ambalavao dia ny avy any Farafangana Manakara Mananjary Ambohimasoa no tonga eto zao miaraka
anao pasika sy andro firavoravona eto Fianarantsoa. Mitovy daholo hoe ny ampanahatsapan'izy ireo anatin'izay. Mitovy satria ny zavatra tompoina dia fanahy iray ihany, batisa iray ihany zany ka ny fanatrehan'Andriamanitra dia iray ihany manerana ny fiangonana izay faritany Ray aman-dreny apôstôly Benjamin. Saotra tompoko. Saotra besaka reo. Lolona Galbert, tompona andraikitry ny fiangonana avy any Toliara, manao pasika eto Fianarantsoa. Manahoana aloha ny hafalipo na vitan'ny pasika, nanahoana ihany koa ny fahitana tao anatin'izay pasika mondial 7 zay. Voalohany indrindra dia faly miarahaba, ampanetsetena be, ampitiavana be, ampifaliana be, ampiraviravina be, miarahaba antsika ny mpino rehetrarehetra tsatsan'izao pasika mondial 2017 zao. Dia izy ny rahalahy notany teo hoe ahoana ny fifaliana ao anatin'izao pasika zao. Dia izy androany hoe raha ohatra ka misy ny vehivavy anankiray miteraka ka velon-jaza izy dia faly. Fa izay kosa afaka milaza mana hoe mihoatra lavitra noho izay ny fifalianay tafiditra amin'izao pasika mondial 2017 zao. Pasika mondial izay tokoa no azo azaina hoe ny voizina lehibe tao anatin'ity satria mahita avokoa izao tontolo izao. Taty Fianarantsoa zao dia nandray mivantana, nanahoana ny fifandraisana tao anatin'izay na ny ampanana hoe na amin'ny ara-materialy. Ya, ny fandraisana mivantana tao anatin'izay pasika mondial 2017 zay tsy mena mitaha ny any amin'ny foibe. Tonga dia mivantana be zany le resaka hoe tsy mena mitaha atsy any amin'ny foibe. Raha ohatra ka misy faritany zany nandray mivantana n'iny pasika iny ankoatsy ny eto Fianarantsoa na tsy any ivelany dia tsy mena mitaha fa tena mazava tsara. Eo amin'ny resaka aim-panahy zany tena hoe mipetraka ao anatin'ny pasika sy firavoravona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny fanan'Andriamanitra feno firavoravona no miravoravo ny fanahin'Andriamanitra efa ato anaty. Dia izy hoe tena ohatrany hoe tsy haiko tsony zany ilazan'izay hoe ohatrany ao na ohatrany hoe mihoatra ny zavatra hoe fifaliana ety ambony tany. Izany hoe pasika mondial 2017 zao. Tao anatin'izay hoe fankalazana ny pasika izay dia nisy ny toriteny sy ny tenin'Andriamanitra tonga tamin'ny fiangonana, nahoana ny fandraisanareo an'izay? Tena eto zany mbola mametsaka foana hoe tsy haiko zany ilaza anazy. Voalohany amin'ny tenin'ny tompo mivantana faminaniana tena mametsaka ny toerana ambony dia ambony mihitsy ny tompo ny fiangonana. Apetrany tena amin'ny toerana ambony dia ambony ary toerana hatramizay hoe ny mpitserany voamasoko mbola tsy misy mihitsy, mbola tsy nahita mihitsy ary mbola tsy nahafantatra mihitsy hoe misy an'izany ve ny fiangonana. Fa tamin'ny Ziona efitra zay zany tena mametsaka tsara ny tompo hoe tena ao ianareo. Ary tadidiko tamin'izany hoe tandremo ianareo aza miala, tandremo ianareo aza mintsana, tandremo sy ny sisa. Dia eo zany tena hoe mametsaka tena tsy haiko tsony ilaza an'izay, tsy haiko tsony zany ilaza an'izay. Mandalo eto ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Benjamin androany manahoana kosa ny fahitan'ny olona an'izay sy ny hoe fanantenanao ny zavatra mety iseho eto. Ny fandalovan'ny Ray aman-dreny apôstôly Benjamin eto tena zaho aloha tena mankasitraka voalohany misaotra an'Andriamanitra sady mankasitraka ny Ray aman-dreny apôstôly Benjamin ny fahatongavany eto Fianarantsoa miaraka aminay amin'ity firavoravana fahefatsy ity sady mifaly ao anatin'izay koa izahay. Mandalo eto ny fahitako anazy aloha tena manantena zavatra goavana be izahay amin'ny fandalovan'ny Ray aman-dreny apôstôly Benjamin satria tena mbola mametsaka zany hoe izy nahafantaran'ny tompo ny fiangonana, izy nahafantaran'ny tompo anahy, izy nahafantaran'ny tompo ny amama rehetra. Ka ny fandalovan'ny Ray aman-dreny apôstôly Benjamin tena hoe miandrandra zavatra goavana sady matanjaka no feno izahay eto Fianarantsoa. Mbola mitoy ihany koa ny fankalazana ny 7 andro firavoravona olona manahoana ny fanantenanao ny voninahitran'Andriamanitra mety iseho manapatonga ny any amin'ny famaranana. Feno dia feno aloha ny fanantenako fa ny tompo zany dia mametsaka foana izahay itsika izay mino azy fa ny tompo zany tsy mahela ny teny fikasana fa rehefa miteny ny tompo dia enina, rehefa miteny ny tompo dia amen zay. Ka raha nametsaka ny tompo hoe ny fihitsana tamin'ny pasika alina iny hoe ny fidirana amin'ity pasika ity dia manantena zavatra be da be, misy fitombona amin'ny ara-panahy, misy fitombona ara-tsaina, fanatsarana ara-tsaina zany. Dia ankoatr'izany tsy latsa-danjany amin'izay ny fitahiana, ny fahavitan'ny pasika hatrany amin'ny farany dia manatanteraka an'izay ny tompo
ary za mananty tafiditra ao anatin'izay hoe manantena be an'izay zavatra tiany tompo apetsaka amin'ny fiangonana zay manomboka amin'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina hatraminy amamaretra sampanavely fiangonana ray amanontolo eny fa hatraminy zazany ambokary zato ny fanantenany fa manana anjara amin'ny tompo zany rehefa ohatra hoe ziona FTT7 manao pasika amin'ity pasika mondialy 2017 Sera tompo. Sera tompo.